lavitra nampifilafilain'ny olona zany tamin'ny resaka ronono zay ny voalohany dia nanakamba dia teo zany nanapa-kevitra hoe aleo zany manangom-bola dia mivily omby dia napetraka tamin'ny postra zany ny vola tamin'ny Tsinjolavitra dia namena ny efa nisy vola zany tao 2 millions d'ariary dia nampiana kely fotsiny le 2 millions d'ariary dia nahazo omby dia nahazo dia eo amin'izay teraka ny omby teraka vavy dia ny ronono amin'izay zany efa anahy manokana ny ronono fa tsy mivarotra koa iaho sady manao yaourt aho no manao ronono manao bétisy karazana sakafo masaka zany dia eo amin'izay ny vidina ronono efa aminahy dia manangona foana zao manangona dia sy azo apetraka amin'ny Tsinjolavitra mba tsy nirovana an'le any aoriana sy ny zaza madinika dia manentana ny mponina sy kely mba hananana anao apetraka fa io zany tsy voatery hanana vola be anao vao ametraka fa sy misy eo na io zany miainga amin'ny erikerika no mahatonga drano fa tsy voatery vola be fa angonina tsy kelikely dia eo amin'izay anao zany mba mahazo ny azony rehetrarehetra ohatra hoe mahazo ny anankiray nefa anao tsy azo anatin'ny 4 taona anao zany miasa nefa tsy zavatra azonao fa miezaka anao zany mametraka tsy kelikely amin'ny Tsinjolavitra eo amin'izay mba tia zany mivalika sasarako rehefa any aoriana any mba manana programma hividy zavatra tsy mandeha mitady tsosa tsy mitsosa eritsery koa fa tonga dia efa manana vatanina anao zany. Paositra malagasy mivoatra ho anao.